Miarabany Iary tonga soa eto amin'ny fandaharana Iza Moa Se. Fanontaniana voalohany avy hatrany Iary, iza tokoa moa Iary? Miarabanareo Iary Lazarakotondrazony anarako manambady ray dia mananjanaka roa Iary mpihira mpanakanto miangaly ny mozika roka. Efa nanomboka tamin'ny 2004 no nitsangana ny tarika Iary dia mbola velona izy ohatra amin'izao. Inona no fialam-boly tena ankafiziny Iary? Sport extrême izay tena tiako dia za tia sensation fa ankoatran'izay tia mamaky boky dia tia mijery film mazava ho azy, tsy film romantique fa le sniper, SWAT, zavazavatra combat andehilahy reny tena ankafiziko. Inona no sakafo tena tianao? Raha misy invité anahy dia cervelle sauce atao saosy voatabia vita gasy, izay no tena tiako. Ankoatran'ny mozika rock, misy mozika hafa koa ve tiany Iary? Dia iza ny mpihira mba fiainany Iary? Ny mozika alohan'ny nanaovako rock za dalana gospel. Izay no mitaizako ny feoko alohan'ny nanao rock dia rehefa ao anatin'ny rock dia lasa tiako daholo. Izany hoe tsy dia tena tiana be fa mihaino blues, mihaino jazz koa bebe. Ny mpihira tiako Patricia Cass dia Linda Perry. Manana asa hafa ve Iary ankoatran'ny mampanakanto? Ny fikarakarana tokantrano aloha dia efa asa be iray manoka iny ankoatran'izay misy ilay hoe Iary univers izay ny tenako no tompony sy tompona andraikitra voalohany ao dia mampianatra manao coaching vocale izay ny ataoko ao dia ankoatran'izay ny fikarakarana concert, cabaret, spectacle dia misy ihany koa ny maison de production amin'ny Iary univers dia tsy hoe miproduire artiste rery ihany fa miproduire émission dia ankoatran'izay styliste Iary manao service traiteur atao daholo. Taizavy ny tany efa nitsidihan'ny Iary teto Madagasikara sy tany ivelany? Ny tany ivelany angambany atao hoe mba tsy tenenana hoe presque fa tsy tanatina mozika. Tsy tanatina mozika fa tanatina vacances. Dia ohatr'izay koa teto. Raha ny lafin'ny mozika aloha zany plutôt teto Madagasikara kokoa nefa voatety avokoa fa ny lafin'ny ara-mozika tany ivelany mbola tsy manao mihitsy ny aloha na dia betsaka raha no propose satria mety ho avy ihany ilay fanontaniana hoe inona ny zavatra eritreretinay atao aorianao dia noho izay anton'izay no tsy hanaovana ilay any ivelany. Inona ny olana hitan'ny Iary hoe mbola sedran'ny mpanakanto amin'izao eo amin'ny lafin'ny mozika? Teo aloha ny mpanakanto manana olana be ara-bola. Izany hoe efa lafo ny vidina matraquage, lafo ny vidina clip na dia be dia be ary amin'izao no manao clip. Izay aloha ny hitako olana voalohany teo alohaloha-kely fa rehefa tena nandinika tato aoriana dia any amin'ny resaka famokarana amin'ny zavatra tsara mihitsy ny hitako olana. Tsy tsapantsika izay fa tsika mieritreritra hoe tsara sy mety foana ilay zavatra atao fa any amin'ny alatsina mo teny vahiny ilay problème de créativité ny hitako olana be raha resaka mozika eto satria mba antoerana be loatra ny zavatra vitany avy any ivelany dia lasa betsaka ataoko hoe mba tsy tena hoe ny 100% ny mpanakanto dia lasa manao copier-coller. Dia izay ny problème dia avy eo manaraka ilay ara-bola teo tsy misy ny maison de production, tsy misy ny producteur matotra vitsy tsy hoe tsy misy izany fa vitsy dia vitsy ihany koa ny organisateur matotra. Araka ny hevitrao, inona no mety hoe ho vahaolana amin'izay olana izay? Ny voalohany aloha rehefa mieritreritra hoe hirotsaka ao anatin'ny sehatry ny mozika dia tokony mivonona aloha hoe mamoaka aloha izay vao mampiditra fa tsy tonga dia hieritreritra hoe amoaka an'ity zavatra iray ity dia tonga dia ampiditra be na hividanako 4 après satria raha vao manao an'izay ianao dia tsy manana fotoana intsony amokarana zavatra tsara fa lasa tsy maintsy hoe enjehana androany ity hira anankiray ity
dia iny amin'izay le manao kitotoa ianao, manao copier-coller any soloan'ny olona, manao copier-coller izy rehetrarehetra copier-coller daholo dia ataingitaingina fotsiny amin'izay ny feo. Dia rehefa irotsaka ao aloha zany a dia ny vahaolana voalohany a mahaiza mametraka antsika malagasy ny manana saina maranitra sy matsilo ary manana créativité tsara be dia aleo mba tsy hariny izay fa ataovy tsara. Rehefa vitanao tsara izay a na tsy manam-bola arany ianao dia tsy maintsy izy foana ny producteur matotra maka anao après dia afaka ho azy le hoe olana ara-bola. Inona ny souvenir nahafinaritra indrindra tadidiny Iary hatry ny nanaovany Iary mozika? Ny souvenir aloha zany tsara daholo ho anay aloha zany tsara daholo, na ny stress amin'ny fanomanana zavatra na hoe ny musicien taraiky amin'ny fanomanana zavatra dia efa raisina atao souvenir tsara foana. Fa ny tena hitako angamba ny nanomboako niakatra sehatra voalohany tao amin'ny Mety izay ny tena hoe nanao farany izay tao a, fa tena ohatrany hoe nandona be ny fandraisan'ny ankizy a, dia misy hira tsy anaty répertoire izay tsy eritreretinay hoe ho atao a, fa angatahan'ilay olona dia gaga ianao hoe tsika raha tsy manao an'ilay izy nefa ny olona mangataka dia izay ny souvenir tsara. Souvenir nampimendray ara hoe? Inona re mampime koa be da be satria ny ankizy tia manany any foana fa ataoko hoe inona re ohatrany hoe efa tonga any amin'ilay toerana anankiray izay vao misy musicien hoe adino ihany nadino ary amin'ireny fotoan'ireny mantsy misy ny ramassage dia le ramassage amin'ny toerana anankiray dia eo amin'ilay toerana iny efa samy miodikodina eo daholo dia miditra anaty tomobila dia lasa izay nandeha aika ilay anankiray mbola niodikodina quelque part tany efa tonga tany amin'ilay toerana izay vao sa adinonareo aty fa ankoatran'izay mahafinaritra foana, mahafinaritra ny indraindray izay 12 dia tomobila iray atorina olona 12 izay dia efa mampitaingitaingina eny mahafinaritra daholo. Inona ny vokatra manaraka natetika asa ho atolotra Iary ho an'ny mpankafy? Araka ny efa nolazaiko teo a, ela tsy dia tena hoe eno ny antony satria misy an'ilay double album izay karakaraina zavatra roa samihafa ireo double album ireo. Ny anankiray tonga dia mampiseho hoe Iary gasy fotsiny, dia ny anankiray mampiseho hoe Iary anatina symphonie. Dia ireo zavatra anankiroa ireo zany no atambatra amina sehatra goavana anankiray amin'ny 15 Desambra ao amin'ny BCMM, fian'ny BCMM ery vato ery. Dia anisan'ny seho tena ngeza ary iverenan'ny Iary izy io satria araka efa niteneniko teo nisy antony tsy nanaovana hoe concert tany ivelany satria ny rockany raha tsika makany ivelany ny rock zany ny ohatrany hoe débutant tsika any zany fa ry zareo ny tena tompony. Dia ny karika zany ny Iary sy band hoe ohatrohatry ny ahoana ny ampiavaka ny rock atsika par rapport amin'ny rock ny zareo. Dia nanao recherche zany izay hoe ny mozika malagasy nampivadiana amin'ny rock dia ho hita ao ilay izy amin'io ao anatina hira anankiray morceau anankiray zany ianao sady ahita valiha ianao no ahita sax ianao no hisy symphonie ilay izy. Dia izany rehetrarehetra izany no atambatra dia manome an'ilay hoe bagasy rock symphonie mbola tadiavina aloha hoe inona ny azo ilazana n'izany zavatra be dia be izany fa izay ilay izy amin'ny 15 Desambra eny Ivato. Sotra betsaka ny Iary ny vahiny teto amin'ny Fandaharana dia amin'ny manaraka indray.